Ankafaliana tonkolasy tompokivavy no hiarabako anao manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Ria News ny vaovao marina amin'izao alina izao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra etsika ankafana ny fampahalalam-baovao dia warahantsika ary aloha ireo lohateny. Filoam-pireneny Andry Rajoelina fampisandoka satria efa tsy nanana ny zo-pirenena malagasy intsony izy tamin'ny rotsaka hovidiana ao filoam-pirenena tamin'ny 2024 ka antony tsy ametrahana ny fitoriana azy any amin'ny fitsarana avy na ny haute cour de justice hoy maître Eric Rafidson solvava ny antoko association pour le droit et le développement de Madagascar na ny ADDM tary ny fanitry Zoherinaivo tao amin'ny lehibe ny fampanoavana amin'ny fitsarana baratonga voalohany ao Anosy araka izany no nametrahany maître Eric Rafidson ny fitoriana ny filoam-pirenena Andry Rajoelina izay tsy mizaka ny zo-pirenena malagasy intsony araka ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny zo-pirenena raha ny nambarany ity mpisolovava ity. Fiainana indimy teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka efa voafaritra ao anatin'ny tety andro no tsy tanteraka nandritra ity fivoriana ara-potoana voalohany ny parlemanta izay farana raha ampitso ity dia ny fiainana voalohany tokony tanterahina ny 8 jona, ny fiainana faharoa tokony tanterahina ny 9 jona, ny fahatelo tokony tanterahina ny 20 jona, ny fahanefany androany 20 jona tamin'ny 10 maraina ary ny fiainana fandiminy tokony natao androany tamin'ny 3 tolakandro. Tsy tanteraka ihany koa nefa ny fanesorana ny mpikamana sasany tao anatin'ny braomaritry ny anteny miram-pirenena izay nametrahany solombavambahoaka IRD miisa 3 fehinkevitra fanonganana ny talata 17 jona lasa teo na dia voalaza aza fandroso tamin'ny fivorian'ny FLO na ny conférence des présidents ny anteny miram-pirenena ny ariva teo ka antony nandravana ny fiainana tamin'ny gouvernemanta. Rafaisana noho ny afitsoko ny délestage ireo orinasa sy ny indostria malagasy indrindra ireo tsy manana groupe afaka ampihodinana ny orinasa nefa koa mbola tsy maintsy mampiakatra ny vidiny entana ireo mpampiasa groupe noho ny fiakaran'ny fandaniana ataon'ny orinasa raha ny nambarany filohan'ny SIM androany. Manao antso fitarainana amin'ny fitondram-panjakana noho izany ny SIM hitadiavana vahaolana raha ny nambarany hatrany. Iza kosa dia entiny miora amintsika ny tsara fantatra mahakasika ny vinavina mety ho toetry ny andro amin'ny rampisa. Ankafaliana no entina hiarabananao sy isiana ny tokatranao amin'izao fotoan'izao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andao ary omenantsika ny tsara ho fantatra ny mahakasika ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra Pitso Zuma amin'ny ankapobeny dia saika ho maina ny faritra maro eto Madagasikara raha saika hivadibadika kosa nefa ny toetr'andro any amin'ny ilany atsinana ny nosiny raha ho an'ny afota manokana dia hivadibadika torak'izay ihany koa ny toetr'andro noho izany mila mioma sika manao mafana raha andeha hivoaka ny tranona ijanona ohatrany ihany. Andao ary ho fantaritsika amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara izay mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro izay raha ny tapany maraina ho an'ny afotan dia hitantsika amin'izao fa ahitana andianerika manify ny afotan ny tapany maraina fa raha kisakisika ho an'ny ato Fianarantsoa dia saika ifandimbiasany ny rahona sy ny masoandro izy. Raha ny aninosy ary no anohizantsika izay mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa hitoetra ny orana tandrifindrahona ka vinavinaina manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika ireto faritra sisa ambiny ireto dia saika ahitana rotsakorana atao amin'ny ilany atsinana ny Madagasikara ato fa saika ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro kosa any amin'ny tapany avaratra sy ny ato Sainte Marie ato raha saika hibalika ny masoandro any amin'ny ilany andrefana sy amin'ny tapany atsimo nosiny. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ny tapany maraina. Raha ny tapany hariva ary izao no ho fantaritsika ny mahakasika an'izay mety ho toetoetry ny andro izay raha ho an'ny afotany hatrany no anohizantsika azy dia hitantsika amin'izao fa mbola hitohy izay ahitana andianerika manify izay hivadibadika ihany ny toetr'andro hiaka tsara ny miomana isika manao mafana. Raha hikisakisika ato amin'ny ilany atsinana ny Madagasikara ato dia saika ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ny tapany hariva raha nahitana rotsakorana izy ny tapany maraina teo. Raha ny maripana ambany indrindra dia
dia hitantsika izany ny any amin'ny Fianarantsoany izay vinavinaina manodidina ny 6 ka hatramin'ny 12 degré celsius ary hitantsika kosa ny Mahajanga ny maripana ambony indrindra izay vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina amin'ny toetrandro ny andro raha hoandra pitso zoma ankasitrana feno isika rehetra miaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola tsy akopanajany ianao naraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko. Iverenantsika vetivety araloha ireo lohatenim-baovao milohany tena dirantsika ao anatin'ny ansipriany. Tsy filoham-pirenena Andry Rajoelina fampisandoka satria efa tsy nanana ny zoam-pirenena malagasy intsony izy tamin'ny rotsaka hovidiana ao filoham-pirenena tamin'ny 2024 ka antony tsy ametrahana ny fitoriana azy any amin'ny fitsarana avy na ny haute cour de justice hoy maître Eric Rafidson, mpisolovava ny antoko association pour le droit et le développement de Madagascar na ny ADDM tary ny fanitry Zoherinaivo. Tao amin'ny lehibe ny fampanoavana amin'ny fitsarana mba raha tonga voalohany ao anosy araka izany no nametrahany maître Eric Rafidson ny fitoriana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy intsony araka ny 270 ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny zoam-pirenena raha ny nambara ny ity mpisolovava ity. Fiainana indimy teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka efa voafaritra ao anatin'ny tety andro no tsy tanteraka nandritra ity fivoriana ara-potoana voalohany ny parlemanta izay farana raha ampitso ity dia ny fiainana voalohany tokony tanterahina ny 20 jona, ny fiainana faharoa tokony tanterahina ny 9 jona, ny fahatelo tokony tanterahina ny 20 jona, ny fahanefany androany 20 jona tamin'ny 10 raha maraina ary ny fiainana fanidimy tokony natao androany tamin'ny 3 raha tolakandro. Tsy tanteraka ihany koa nefa ny fanesorana ny mpikamana sasany tao anatin'ny braomaritry ny anteny miram-pirenena izay nametrahany solombavambahoaka IRD miisa 3 fehinkevitra fanonganana ny talata 17 jona lasa teo na dia voalaza aza fandroso tamin'ny fivorian'ny FLO na ny conférence des présidents ny anteny miram-pirenena ny ariva teo ka antony nandravana ny fiainana tamin'ny gouvernemanta. Rafaisana noho ny afitsoko ny délestage ireo orinasa sy ny indostria malagasy indrindra ireo tsy manana groupe afaka ampiodinana ny orinasa nefa koa mbola tsy maintsy mampiakatra ny vidin'ny entana ireo mpampiasa groupe noho ny fiakaran'ny fandaniana ataon'ny orinasa raha ny nambara ny filohan'ny SIM androany. Manao antsy fitarainana amin'ny fitondram-panjakana noho izany ny SIM hitadiavana vahaolana raha ny nambara eny hatrany. Ny antsipriam-baovao avy hatrany ary nivorona nandritra ny ora 3 tao amin'ny lapany Tsimbazaza ireo solombavambahoaka IRD notariny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Narazana Mahasoa androany maraina nandaminana momba ny fangatahana ny fanovana ireo mpikambana sasatsasany ao anatin'ny braomaritry ny anteny miram-pirenena. Nisy tamin'ireo solombavambahoaka tonga teny Tsimbazaza kosa no tsy afaka nanatrika ny fivoriana noho ny fandaminana anatiny ao anatin'ny IRD raha nambaran'izy ireo tamin'ny fifampiresahana natao taminy. Tsy totosany maraina teo araka izany ny fionana teo amin'ny anteny miram-pirenena sy ny gouvernemanta no io fandaminana anatiny io ary nahemitra ho an'ny androany tolakandro raha ny nolazainy filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Narazana Mahasoa teny antoerana moa Tojo Rabefaritra sy Andra Kapesotra ary Ezekia Hermalala. Raha tamin'ny 10 maraina androany no voafaritra fa nataterana ny fiainana eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka dia tamin'ny 10 mahery no nanomboka tonga tsikelikely teny Tsimbazaza ireo solombavambahoaka. Ny fampitona avy hatrany tao amin'ny kafetariana efa izy ireo nandateraka fivoriana miafina ka nitarika izany ny solombavambahoaka Mila Vonjy Philobert sy ny filohan'ny vondrona parlementera IRD Velotsara Paulbert. Rehefa nanomboka ny maro solombavambahoaka dia nifindra tao amin'ny trano fivoriana i braomaritry indray izy ireo nanohy izay fivoriana izay. Minitra vitsy taorian'izay indray nivadika tao amin'ny braon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny fivoriana ka nanatrika izany Christine Narazana Mahasoa. Ireo solombavambahoaka IRD avy eto Antananarivo renivohitra ny tsy tonga ny vory sy ireo mpikambana ao anatin'ny braomaritry. Nisy ampahany tamin'ireo solombavambahoaka IRD ihany koa nefa no tsy voantso hivorona dia tonga teny Tsimbazaza aza. Nisy ny antso hivory koa nefa ireo solombavambahoaka TIM sy ny vondrona GPR izay efa teny Tsimbazaza ka niditra tao amin'ny braon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena saingy nasaina nivoaka ny brao raha vao niditra kelikely. Nanamafy tamin'ny fifampiresahana tsotra ireo solombavambahoaka ireo fa fifandaminana eo amin'ny samy IRD natao tao anatiny tao.
ho an'ny solombavam-bahoaka na Arsan Rafidimanana nilaza ho tsy mahalalana inona na inona mikasika io fanonganana amin'ny braomaritry io ny tenany satria vao avy tonga teto Andrenivohitra. Solombavam-bahoaka avy any ambanivohitra ny tenako dia vao tonga androany mihitsy io avy any tany fotsy tsy mahafantana zavatra miseho eto amin'ny anivon'ny assemblée ity fa nyfantatray dia ny fahantrano ny vahoaka any aminay retoko zay ny tiako tenenina aminareo tonga eto zay hiteny ny fahantrano ny vahoaka hiresaka amin'ny premier ministre hiresaka amin'ny ministre hoe tsy mety nataonareo fa mahantra ny vahoaka anay tsy mahafantatra ny fanonganana an'izany atoko vahoaka madinika nijerevako fa tsy hijery ny vahoaka aty amin'ny assemblée dia za ve ampiresahanareo ny zavatra miseho aty amin'ny assemblée tsy raharahiako retoko tsy mahafantatra ny fanohanana sy ny fanohanana sy ny karazany tady mba tsy hamoahana ny resaka ny velan'ny ty lapy ty dia aleo ifampiresahana aminay samy solombavam-bahoaka no mahatonga anao hoe ajanona aloha fa andao hiresaka fa tsy manohana na inona za kosa dia manohana ny filohan'ny anteny meram-pirenena Ramatoa Kristina Razanamahasoa. Naharitra ora telo moa ny fivoriana mikatotrano teo amin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena sy ny solombavam-bahoaka IRD. Taorian'ny fivoriana io nilazany filohan'ny anteny meram-pirenena Kristina Razanamahasoa fa voaray ary tena nisy ny taratasy fangatahana fanovana mpikamana sasany ao anatin'ny braomaritry ny anteny meram-pirenena. Fandaminana ny natao tao anatin'ny fivoriana androany maraina hitadiavana fitoniana rany no mariny. Nahemotra ny fivoriana ny fasafasa aloha dia ny gouvernementa ny antony dia noho misy an'le programme anankiray le hoe destitution partielle ny mpikambana ny braomaharitra ny fasafasa moa dia efa voalazany lalam-panorenana iny ary efa lany tao amin'ny lahadinika dia tsy maintsy hitaterahana ny androany amin'ny telo tolakandro dia ny destitution ny bureau permanent zany dia misy ihany koa moa tsy maintsy misy fionana aloha dia ny tanjona dia ny filaminana ka fitadiavana an'izay filaminana sy fitoniana izay no mahatonga ny fikonan-doha hatramin'izao saotra tompoko fa miezaka zahay mandamina hatrany. Laza moa i Kristina Razanamahasoa fa ny fanapahan-kevitra ny maro anisa ao anatin'ny fivoriana Itambarambe no masy mandidy mikasika io fanonganana ny mpikamana sasantsasany ao amin'ny braomaritry ny anteny meram-pirenena io. Fa mbola ny vaovao eny anivon'ny anteny meram-pirenena izay hatrany niandra nandritra ny ora iray ary nalefa nody indray ny hariva teo ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta notarimy Prime Ministre Tsay Christian izay saika anatanteraka fionana niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka tetsy amin'ny anteny meram-pirenena. Raha maika no odiny solombavam-bahoaka ka nandravana ny fionana io ho ny filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena ho an'ny faritany Antsiranana. Inefatra hatramin'ny androany hariva moa no nahemotra ity fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka ity. Mbola itojo Rabefatra sy Andra Rabesotra ary Ezekiel Malala. Tamin'ny telo ora tolakandro katroka no efa tonga tao Tsimbazaza ny Prime Ministre sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta hiatrika ny fionana eo amin'ny solombavam-bahoaka. Tsy mbola nasaina hiditra ny efitrano fivoriana nefa izy ireo fa nijanona teo amin'ny efitrano fivoriana ny braomaharitra tao ambony rihana. Ora iray mahery taorian'izay nefa dia nasaina nody ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ary samy namonjy ny fiarany avokoa. Ny filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena ho an'ny faritany Antsiranana no nilaza fa misy raha maika tsy maintsy idiniana ka iroso amin'ny fivorian'ny filoha na ny conférence des présidents aloha ny solombavam-bahoaka. Zao ka misy zavatra mila dinina aloha dia vao hita eo ka. Tsy tokony atao tahaka izao ny raharaham-pirenena satria tsy hisy intsony izany fionana amin'ny gouvernemanta izany satria ho tapitra rahampitsy ny fotoam-pivoriana ho ny solombavam-bahoaka Tim Rodin Rakotomanjato. Zaza mieritreritra hoe tsy zao kosa rangatsy ataotro le fitono tsy le malagasy tsy ataotra zao ny raharaham-pirenena ka hoe izy mahafinaritra na tsy mety nina dia ohatr'izao nanaovanazy tsy mety satria rehefa tonga teo dia faly zany fa dia hanomboka zavatra ty fa tsy tonga pimo rava vetivety teo ilay izy fa avao dia ela be tao dia ela be dia raika vadika anay hanao conférence des présidents dia araka ny eritreretinay dia hoe isanay ny olona ongana olona hafanay zany fa le olona saingy angona taloha navotritra dia hafanay dia davina ongana dia zay zany le conférence des présidents dia davina dia ino ndrava dia hoe aloha mindrava dia rava dia samy tena Andriamanitra mody tsy afaka iona tsao satria tapitra rapitso ny sisy.
Ny fanovarany tety andro no lahadiniky ny fivorian'ny filoana ny conférence des présidents tao amin'ny anteny miram-pirenena raha ny vaovao azo avy amin'ny solombavambahoaka ao Tsimbazaza. Ny analana n'ireo solombavambahoaka IRD tsy obikambana ao anatin'ny bramaritra sy tsy hitarika komisiona eo anivon'ny anteny miram-pirenena no tena tanjona amin'ny savorivorona atao teo anivon'ny anteny miram-pirenena nanomboka omaly ho ny filohan'ny komisiona ny Arena Kibonitany Mohamad Ahmad fa io ihany koa ny arovana ny governemanta tsy fanatrika amin'ny solombavambahoaka. Ny vahoaka no fatiantoka amin'izao tsy afaka mihaino ny solombavambahoaka izao hoy Mohamad Ahmad. Todorabe fatra sy Andra Kapesotra. Hatramin'ny enora sy fahefan'ny alana teny amin'ny anteny miram-pirenena androany tsy mbola nanomboka ny fivoriana tokony nataon'ireo filoana ny conférence des présidents teo anivon'ny anteny miram-pirenena na dia samy andro tena nitoerana avokoa aza ireo filohan'ny votrana parlementaire sy ireo filohan'ny komisiona ary ireo mpikambana sasany ao anatin'ny braomaharitry ny anteny miram-pirenena. Magaga ihany io zavantranga io ho ny solombavambahoaka Mohamad Ahmad. Hitantsika zao fa efa amin'enina mahery folo zany aty amin'ny anteny miram-pirenena ny tenako moa zany anisan'ny tonga teto hatramin'ny folo maraina satria anatin'ny ordre du jour amin'ny folo anao face à face amin'ny gouvernement zany ny solombavambahoaka dia navadika izy antsika miteny zao hoe navadika amin'ny telo tonga indray amin'ny telo zay solombavambahoaka ao anatin'ny salle de séance ny gouvernement ao amin'ny salle BP taitra zay nahita ny gouvernement rehetra nivoaka dia nisy ministre ray moa ny ona tamiko tamin'izay hoe fa ahoana ho sérieux ve nareo io anareo ozony tsy sérieux fa tsy zay fa zay nasaina nody dia avy eo nahazo ny message tamin'ny falefan'ny anteny miram-pirenena ny tenanay hoe ho hisy ny conférence des présidents amin'ny efatra dia niakatra tao amin'ny salle ny conférence des présidents tenanay atreto zao fa amin'ny enina mahery zao mbola tsisy zany fivoriana zany ary ny solombavambahoaka tsy fantatra inona mazavatra tena re satria fantatsika fa misy an'izay ordre du jour zay ao amin'ny tableau ao dia nieritreretina hoe isisihana anatin'ny ordre du jour vaovao zany rapitso ho asiana vote anolonan'ireo membre amin'ny bureau permanent sasasasany sy ny membre amin'ny commission sasasasany ka ho hitantsika eo ny tonony rapitso zany. Ankoatrany tsy hanaovana ny fionana amin'ny gouvernement dia eo ihany koa ny fikasana anala ireo mpikambana ao anatin'ny IRD tsy ho isan'ny braomaharitra sy tsy ho filohan'ny komisiona tao anatin'izao savorivory izao ho ny solombavambahoaka Mohamad Ahmad. Fantatsika moa zany nanomboka afaka omaly koa zany misy fikonokonoany ny solombavambahoaka IRD zay taritiny filohany dia hanolo ny bureau permanent zay nietretin'jareo mpitarika IRD aty amin'ny anteny miram-pirenena hoe fa tsy miaraka aminy nefa azadino fa mbola IRD daholo zay io na iza zany na iza atao amin'ny anteny miram-pirenena zay lany tamin'ny vovonina ny IRD afaka manamaran'izany na séché fa inona ny olana anjareo le olona miteniny marina zany ny olana ireo mpitarika ny IRD aty amin'ny anteny miram-pirenena anisan'izany ny tenako anie tsy nangataka ho tendrena filohan'ny voamerany Arena Kibonitany sy loharanon-karena stratégique ny fidiny vahoaka tamiko fenerivan-tsinanana ny teniko ary ny fidiny ireo solombavambahoaka namana zay mahafantatra fa manana compétence manokana ny teniko mikasika ny Arena Kibonitany zay. Taratry ny fahalemena no ataon'ny mpitarika ny IRD amin'izao kanefa ny vahoaka no tena lasibatra na victime tsy afaka mihaino ny solombavambahoaka ny hoy Mohamad Ahmad. Zany amiko signe de faiblesse zany fahatahorana zany ino moa natahoranareo ny solombavambahoaka tsy tokony natahorana zany ireo fidiny vahoaka hitondra teniny ny vahoaka ato amin'ny anteny miram-pirenena malahelo zao ny vahoaka ny fenerivan-tsinanana tsy nahita ny solombavambahoaka miaraka aminy hitantarany zavamisy anatoerana sy ny zavatra hitany fa tsy mety ary mety saotra amin'ny zavatra hitany fa mety zay zany dia efa fantatra zao moa zany misy fanampim-panazavana hitantsika amin'ny serasera sosialy reny ka efa nomanina zany tsy ho siny tia fasafasy amin'ny gouvernement sy solombavambahoaka ty. Ny ariva teo moa dia nanatanteraka fivoriana isaky ny faritany ireo solombavambahoaka fivoriana ivelan'ny fivorian'ny filoha eo anivon'ny anteny miram-pirenena.
fa ny angavy anireo solombavamboaka avy amin'ny faritany Toliara aneo firaisakina sy hijeratra ny tombotsoa-iombonana mba tsy ho azo fitahana amin'ny fanaovana politika maloto izay mikatsaka tombotsoan'olombitsy ny fizafatao na ny fikambanany zanaka peleza ny faritany Toliara androany tao anatin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo manoloana ny fanesorana ao anatin'ny bromaritry ny anteny merapirenena toa ny Jean-Jacques Carabinirin izay filoha-hevitry ny anteny merapirenena sy Jean-Michel Henry izay kestora voalohany atokisan'ny maro anisa sy ny mpitondra ary anisan'ny kely aina tamin'ny nametrahana ny androm-panjakana misy ireo zanaka amin'ny faritany Toliara izay voatonontonon'ireo ho ny fizafatao manameloka ireo fihetsika izay mety ampisavorovoro ny sain'ny vahoaka na koa fanakorontanana tsy ahasoan'ny firenena ihany koa ny fizafatao marina izy ireo moa fa tsy tokony hitarika amin'ny fihetsika fanalambaraka amin'ny voana amin'ny kolontsaina mahamalagasy ny tsy fidivibijery mampirisika ny fifampiresahana ho fikatsaham-ba olana maritra sy hitandrona ny firaisam-pirenena sy ny firaisakina ihany koa ny fizafatao. Vahiny fandarana l'invité du jour anio alakamisy fahasivy amin'ny roapolo ny volana jona taona telo amin'ny roapolo sy roa arivo aoriny dia fampahalalam-bavao amin'ny sivy ora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara Andriamatoa Ravatinarivo Abel Nay Frère Abel filompanorona ny FIPIMI FFM manaraka ny fomba fivavahana hebreo iresaresaka makasika ny zava-miafina sy ny boky ny faminanina ary ny tantara-pivavahana fa eo ihany koa ny fividianana sy ny politika eto Madagasikara ary ny fandarana zava-miafina Frère Abel anasananao ary naraka izany. Frère Abel araka izany no vahiny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandarana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Ho toizantsika kosa ny antsipriam-baovao ho atsangana eto Madagasikara ny komitin'ny fanavotam-pirenena raha ny fekefitra izay nivoaka taorian'ny fivoriana izay notariny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara ary nanasany atoko politika miisa 20 androany famerenana ny tany-tandalana ka anajanona lalam-pandrenana sy ny lalana velona misy eto amin'ny firenena ny fodikevitra hijoron'izy ireo anatin'izany komity izany ho ny pasteur Edouard Sarame teny amin'ny foibeny antoko HVM teny Andrahary Moandroany no nanatanterahana ny fivoriana mikatotrano izay nasain'ny rodoben'ny mpanohitra ka namoahana andreo fekevitra ireo nanatrika an'izay tena toerana imendrika Razafindratsima sy Anjaraka Tondray. Solitena nantoko misa valipolo tamin'ireo 20 nasain'ny rodoben'ny mpanohitra ny tonga ny vory teny amin'ny foibe toerany HVM teny Andraharo androany toam-pifidianana ny taona 2024 ka tokony ho sari-piaro ny tombotsoan'ny firenena ho ny sekretera jenerali nasional ny HVM izay isany nanatrika ny fivoriana androany. Miazakazaka tokoa ny toe-jaram-pirenena mahafampana tokoa izy amin'izao fotoana zao ity taona 2024 ity dia taona natokana fifidianana maro samihafa ao ny fifidianana filoham-pirenena ao ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna izay tokony ho tanterahina sy ny maro samihafa izay voatanisa eto. Miazakazaka tokoa ny toe-draharaha politika eo ankilan'izany ara-tsosialy ny toe-kahina sy ny sisa isika antoko politika isika mpitarika anatina antoko vondrona antoko sy fiarahamonina maro samihafa dia manana anjara toerana ao anatin'izany samy saro-piaro isika io samy saro-piaro amin'ny tombotsoa iombonana eto Madagasikara na ny ataontsika hoe l'intérêt supérieur de la nation dia izay angamba izao no mahatonga antsika voalalina eto tsy nanavahana antoko izany satria raha ny foto-kevitra fotsiny dia samy manana ny foto-kevitra ijoroantsika tsara eto. Fivoriana mikatotrano nandritra ny ora telo moa no niarahandro solitena nantoko ireo tamin'izany tao anatin'ny fanambarana taorian'ny fivoriana no nilazana fa najoro ny komitiny fanavotam-pirenena androany. Ny azonay ambara androany dia zao nanapaka ny mpanao politika rehetra izay nivory teto androany fa atsangana eto amin'ny tanin'ny republikan'ny Madagasikara ny komity ny fanavotam-pirenena hoenti manavotra nyity tandrazantsika ity. Ny foto-kevitra hoentina miatrika an'izany dia ny famerenana ny tany-tandalana ka anajana ny lalam-panorenana sy ny lalana velona misy eto amin'ny tanin'ny republikan'ny Madagasikara. Zay zavatra lehibe zay
no tampaka sy ny arahanay rehetra reto manatanteraka eto amin'ity tanindrazantsika ity androany. Izy moa ny birao atsangana hitatana andro esika rehetra karakarainy ity komita ny fanavotam-pirenena ity raha nitatitra nataony izy ireo hatrany. Ialana siny amintsika rehetra manaraka amin'ny fampahalalam-baovao moa noho ny olana ara-teknika araka ny hitantsika teo fa hiverenantsika rehefa vonona izay fa hotoizantsika kosa ny antsipriam-baovao lasa osoka ny taratasy manamarina ny fizakana zo-pirenena malagasy na ny certificat de nationalité napetraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao amin'ny fisarana afo momba ny lalam-pandrenana tamin'ny firosahany ho fidiana ho filoham-pirenena ho ny mpisolvava maître Jean-Éric Karavidson izay nametraka ny fitoriana ny filoham-pirenena tamin'ny anarany antoko Association pour le droit et le développement de Madagascar na ADDM androany fitoriana izay fanambarany fa ny soenavy mialoha tao anatin'ny tambazotra an-tserasera fa ho apetraka ao amin'ny fampanoavana ao anosy androany tolakandro. Anisan'ny fandikan-dalàna vokatry ny tsy fizakany filoham-pirenena ny zo-pirenena malagasy intsony ny atteinte à la sûreté extérieure de l'État sy ny espionnage hoy maître Éric Karavidson nomena ravaoarivony sy tokony haina randrianjatovo. Tao amin'ny lehibe ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany no nametrahany maître Éric Karavidson mpisolovava ny antoko Association pour le droit et le développement de Madagascar na ADDM ny fitoriana mikasika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany. Ho an'ny antoko ADDM izay tarihiny fanirso Erinaivo dia tsy mizaka ny zo-pirenena malagasy intsony ny filoha Andry Rajoelina raha vao nisafidy ny aka ny zo-pirenena frantsay tamin'ny 2014 araky ny andininy faharoa amby 20 ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny zo-pirenena malagasy hoy maître Éric Karavidson. Nametraka fitoriana tato amin'ny parquet ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo izahay androany 7 jona 13 io fitoriana io dia toy an'ilay resaka efa miparitaka eny amin'ny tambazotra tserasera sy eny amin'ny aina aman-jery rehetra mahakasika ny fananany filoham-pirenena ankehitriny nationalité frantsay na ny marimarina kokoa ny tsy fananany ny filoham-pirenena ankehitriny nationalité malagasy intsony fa satria izy nandray nanaiky ny nangataka ny marimarina kokoa ny nationalité frantsay. Tsy filoham-pirenena mantsy Andry Rajoelina fa mpisandoka na usurpateur satria tsy manana ny zo-pirenena malagasy intsony izy tamin'ny rotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ka antony ametrahana ny fitoriana azy ny anivon'ny fitsarana tsotra fa tsy any amin'ny fitsarana avo na haute cour de justice hoy maître Éric Karavidson. Naninona nitsoany amin'ny haute cour de justice raha ohatra ka araky ny lalàna zany rehefa tsy manana an'ilay nationalité malagasy ilay olona ataontsika hoe filoham-pirenena ny constitution nefa dia mametraka hoe tsy maintsy manana ny nationalité malagasy izay vao afaka manao filoham-pirenena dia aminay zany dia raha ataoko entre guillemets dia sahala amin'ny hoe usurpateur ilay olona rehefa tsy malagasy no mitondra ny Madagasikara dia normal aty amin'ny fitsarana ordinaire aty no mipetraka le fitoriana. Anisany vokatry ny tsy fizakany zo-pirenena malagasy ny atteinte à la sûreté extérieure de l'État sy ny espionnage hoy ity mpisolovava ity. Anisany conséquence juridique an'izay zavatra izay dia ny atteinte à la sûreté extérieure de l'État sy ny espionnage akoatra ny fanaovana osoka sy fampiasana osoka satria aminay dia lasa osoka zany ilay certificat de nationalité malagasy narotsaka rehefa nanao dossier irotsaka filoham-pirenena tamin'ny taona 2014 Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Izay no antony nametrahana ny fitoriana androany. Nisy moa ny fanehoan-kevitra navoaka ny fanirso Erinaivo tao amin'ny page Facebookiny fa niantso ny mpisolovavy Fleury Rakotomalala mba tsy ametraka ny fitoriana io. Antso atarobiza no amfisiny maître Éric Karavidson. Marina tokoa nisy an'izay appel nataon'izay dia nambarako azy dia tsotra hoe ny avocat dia tsy izy ilay tompony ady fa ilay client ka raha ohatra ilay client no miteny ajanony dia manajanona ny avocat fa raha olona hafa
tsy afaka ataontsika hoe hivadika amin'ny confiance le client ny avocat na iza iteny ajanony nambarany zany hoe tokony misy andro fametrahana an'io fa tsy mbola izao nambarako azy fotsiny hoe izay rehetra mahatsapa ho voatohitohina ao anatina tsy fanarahan-dalàna dia afaka mitondra andrara eny amin'ny fitsarana afaka manao izy afaka manao raha koto na rabe raha pitso sy raha afaka pitso fa tsy hoe rehefa nanao dia tsy misy mahazo manao tsony ankoatran'izay. Nilaza moa Fanirso Ernef fa mbola metraka fitoriana hafa ihany koa izy ireo amin'ny maha kandida ho filoham-pirenena azy tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024. Fa niatra ny andininy faharoa amby efapolo amin'ny fehezan-dalàna momba ny zoom-pirenena malagasy hatramin'izay matoa nisy ireo didim-panjakana miparitaka manambara ny fahaverezany zoom-pirenena malagasy ireo olona nangataka zoom-pirenena vahiny hoy ny mpahay lalàna Maître Eloa Ratefy Mahifamijoro androany. Tsy mbola nisy lalàna nanafonana nanindry ny andininy faharoa amby efapolo anatin'ny fehezan-dalàna momba ny zoom-pirenena malagasy hoy izy na dia nasimpanisina azy io code de la nationalité io ny taona 2024. Samy nanamafy hatrany araka izany na i Fanirso Ernef filohan'ny SMM teo aloha na i Maître Eloa Ratefy Mahifamijoro fa tsy tokony hisy adihevitra ny fahaverezany zoom-pirenena malagasy ananany filoha Andry Rajoelina satria safidy no nangataka zoom-pirenena frantsay izay azony taona 2024. Nanao ny fanadidina imendrika Razafindratsima sy Anjara Kotondray. Andrasana ny amoa ny gouvernemanta ny didim-panjakana manafona ny zoom-pirenena malagasy ananany filoha Andry Rajoelina toy ireo didim-panjakana manafona ny zoom-pirenena malagasy sy ny ireo malagasy ny safidy ny aka zoom-pirenena allemande miparitaka eny amin'ny tamajora serasera amin'izao hoy ny filoha ny syndicat ny mpitsara teo aloha Fanirso Ernef tao amin'ny tamajora serasera androany. Izay andrasana avoakan'ny fanjakana zany de autorisation de perte de nationalité izay efa nipublienay hatramin'ny maraina moa zany olona mangataka an'izany anisany ohatra ireo malagasy izay angataka nationalité allemande mazava ny lalàna allemande tsy mahazo mizaka zoom-pirenena isan-karazany ianao fa tokana ihany karaha mangataka zoom-pirenena allemande ianao dia mila manao demande d'autorisation de perte de la nationalité malgache. Efa niatratrany raha teo io andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny zoom-pirenena malagasy io matoa nisy ireo karazana didim-panjakana manafona ny zoom-pirenena ireo olona na zoom-pirenena vahiny miparitaka amin'izao fotoana izao hoy ny mpisolo vava ny filoha teo aloha marika Ravalomanana Maître Eloa Ratefy Mahifamijoro. Tsy mitombina araka izany hoy izy ny filazana fa tokony foanana na atao abrogation par désuétude io andinin-dalàna io araka ny tohan-kevitra nentiny mpanohana ny fitondrana. Misy mivoaka ny tambazotra tserasera zany ireo olona izay nahazo nationalité vahiny dia foana nangataka fanafoanana ny ilay nationalité malagasy. Tiako marihana aloha fa nisy fanavozana ny lalàna io tateo aoriana fa le article 42 sy ny 46 dia tsy foana mihitsy ndika zay rehefa nijery zany ireo mpanao lalàna tamin'ny fanavozana ny lalàna dia nahita fa tazomina amin'ny endriny manontolo ireo article zay resako tena mabe adevitra amin'izao fotoana izao. Fomba entana fotsiny zany iarovatena ao anatin'ilay adevitra mandeha fa ny voalazan'ny lalàna dia mazava tsara ao anatin'izy dia mbola veriko ihany fa mbola miatra io lalàna io tsy misy lalàna hafa nanafoana azy na afaka hamononana azy. Mbola manamafy ihany koa i Maître Eloa Ratefy Mahifamijoro fa miatra avy hatrany ny andininy faharoa amby efapolo satria safidy ny filoham-pirenena ny naka ny zoom-pirenena frantsay ary tamin'ny fotoana nahazoany ny didim-panjakana nahazoany ny zoom-pirenena vahiny na ny décret de naturalisation no miatra io fahaverezany zoom-pirenena malagasy ananany io hoy ity mpahay lalàna ity. Ny article 46 ny lalàna code de nationalité malagasy io alinéa premier dia miteny hoe manomboka any amin'ilay nahazahoany décret nivoan'ilay fahazahoany nationalité vahiny no foana ilay zoom-pirenena malagasy. Mazava tsara zany ny voalazana lalàna ao anatin'izay ka io dia acte juridique misy volonté ao misy safidy ao zany question de choix io zany rehefa naka n'ilay zoom-pirenena vahiny izy dia safidiny zany manary an'ilay zoom-pirenena malagasy. Ny 7 novambra 2024 moa no nahazoany ny filohan'ny repoblika io zoom-pirenena frantsay izay nangatahiny io raha araky ny didim-panjakana na ny décret de naturalisation niparitaka teny amin'ny tambazora serasera.
fa efa vonina moa ny sary mahakasika n'ilay vaovao ilay fivoriana mikatitrano izay notanterahany rodoben'ny mpanohitra androany teny amin'ny foibeny antoko HVM teny Andraharo. Izy ireo moa izay tsy ahivina fananangana ny komity ny fanavotam-pirenena raha ny fekevitra izay navoakan'izy ireo androany. Raha tsikary solitena nantoko misa valopolo tamin'ireo 20 na sain'rodoben'ny mpanohitra ny tonga ny vory teny amin'ny foibe toerany HVM teny Andraharo androany. Toam-pifidianana ny taona 2024 ka tokony ho sary-piaro ny tonsoan'ny firenena ho ny sekretera jeneral nasional ny HVM izay isany nanatrika ny fivoriana androany. Miazakazaka tokoa ny toe-jaram-pirenena mahafampana tokoa izy amin'izao fotoana zao. Ity taona 2024 ity dia taona natokana fifidianana maro samihafa. Ao ny fifidianana filoham-pirenena, ao ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna izay tokony ho tanterahina sy ny maro samihafa izay voatanisa eto. Miazakazaka tokoa ny toe-draharaha politika. Eo ankilan'izany ara-tsosialy, ny toe-kahina sy ny sisa, isika antoko politika, isika mpitarika anatina antoko, vondrona antoko sy fiarahamonina maro samihafa dia manana anjara toerana ao anatin'izany. Samy saro-piaro isika io. Samy saro-piaro amin'ny tombotsoa iombonana eto Madagasikara na ny ataontsika hoe ny intérêt supérieur de la nation. Dia izay angamba izao no mahatonga antsika voalalina eto. Tsy nanavahana antoko izany satria raha ny foto-kevitra fotsiny dia samy manana ny foto-kevitra itsoroantsika tsara eto. Fivoriana mikatotrano nandritra ny ora telo moa no niarahandro solitena nantoko ireo tamin'izany. Tao anatin'ny fanambarana tao aorian'ny fivoriana no nilazana fa najoro ny komita ny fanavotam-pirenena androany. Ny azonay ambarandroany dia zao nanapaka ny mpanao politika rehetra izay nivory teto androany fa atsangana eto amin'ny tanin'ny republikan'ny Madagasikara ny komity ny fanavotam-pirenena hoenti manavotra nyity tandrazantsika ity. Ny foto-kevitra hoentina miatrika an'izany dia ny famerenana ny tany-tandalana ka anajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny tanin'ny republikan'ny Madagasikara. Zay zavatra lehibe zay no tampaka sy ny arahanay rehetra reto manatanteraka eto amin'ity tanindrazantsika ity androany. Izy moa ny birao atsangana hitatana andreo esika rehetra karakarainy ity komita ny fanavotam-pirenena ity raha nitatitra nataony izy ireo hatrany. Fa tsy misotro toka, tsy mivoakasikara, tsy mitsindrona ary tsy mikitika amin'ireo ny filoham-pirenena Andry nefa lehilahy raha ny nambarany androany teny Itosy nandritra ny fanokanana ny ofisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelona ao amin'ny hopitaly Itosy androany. Ny antony rehetra tsy hanaiky tarihina amin'ny fandraisana zava-mahadomelona ihany koa ny filota amin'izany izay nanao antso fa tokony ireo mpivarotra ny zava-mahadomelona mahery vaika roro no samborina sy gadraina fa tsy ireo tanora izay mandray an'izany no tokony utsaboiny. Loza mitatao eto amin'ny firenena ny fiparitana zava-mahadomelona mahery vaika io izay anaovana ady amin'izao hiatrany filoham-pirenena tao anatin'ny fanokanana anty ivitoerana miady amin'ny zava-mahadomelona izay tafiditra tao anatin'ny andro maneran-tany tsy misy zava-mahadomelona ity. Ny andindiany ary. Mirongatra eto Madagasikara ny zava-mahadomelona mahery vaika dia niroro ka mila miady miaraka ny rehetra ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany. Ireo mpivarotra ny zava-mahadomelona ny tokony ho samborina fa tsy ireo voatarika ao anatiny raha ny nambarany. Mijaly ny ray aman-dreny ary mijaly ny tanora noho ny firongatra ny zava-mahadomelona mahery vaika ho hiatran'ny filohan'ny repoblika. Mirongatra eto amintsika ny zava-mahadomelona mahery vaika niroro. Tena mila miady miaraka isika. Io tsy vita amin'ny fitondram-panjakana rery fa ny fianakaviany ny olona zay voasarika ao anatin'izy ireny zavatra roa ato moa ministra ny sécurité publique fa ny mpivarotra roroa ny mpivarotra zava-mahadomelona no tokony ho samborina fa tsy le olona izay voatarika ao anatiny satria disitsika raha ohatra ka hoe le olona zay victime ao anatin'ilay izy manao le zava-mahadomelona samborina dia gadrainy reny zany no arovantsika
noa tsabotsika tsy nisigara sy ny parakitsony ny olana eto amin'ny firenena fa ny zava-mahadomelona mahery vaika indrindra ndroro ho iatrany ny filoham-pirenena izay niantso ireo ray aman-dreny manana zanaka mandray io zava-mahadomelona io hitsabo ny zanany eny amin'ity ivitoerana miady amin'ny zava-mahadomelona mahery vaika ity. Loza mitatao eto amin'ny firenena io roro io zay zany mahatonga anao itia office national de lutte anti-tabac ty monsieur le ministre ovaitsika kely ny anarany io satria tsy tabac tsony any zao problème tsy le sigara tsy le paraky tsony fa le drogue zany hoe tokony atao hoe office national de lutte anti-drogue. Ny ray aman-dreny zay manana marary zany dia na manana ny zanaka zay manana an'izay hoe filana ao anatin'ny zava-mahadomelona mahery vaika zay dia misokatra ity satria misy centre de sevrage eo. Tokony atao ohatra ilay tahaka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria tsy mbola nandray zava-mahadomelona hatramin'izay raha ny nambarany Androany. Aza manaiky ho tarirany namanareo any anatin' reny drogue dure reny misy matsy mifetsy le mpivarotra ho domaine gratuit aloha dia avy eo le olona lasa zatra dia tsy maintsy mividy amin'izay avy eo ary matetika hoe tsy lehilahy raha tsy manao an'ity président nareo lehilahy satria tsy nanao an'izay hatramin'izany zay ny le izy tsy misotro toaka tsy mifoka sigara tsy mitsindrona ary tsy mikitika roro. Notikana ny filohan'ny Repoblika Androany moa ny ofisy nasionaly miady any zava-mahadomelona mahery vaika ao amin'ny hopitaly Taosy. Miantso fanampiana amin'ny fitondram-panjakana ny simana ny syndicat industrie eto Madagasikara izay milaza fa mitondra faisana amin'ny fahatapahan-jiro lavareny na ny délestage ireo orinasa sy ny industrie malagasy ka tokony hitadiavana vahaolana izany. Azo lefenina ny fiakaran'ny fakturan-jirama saingy fahatapahan'ny herinaratra io no mampitondra faisana raha ny nomaria ny filohan'ny simma androany no ny fiakaran'ny entana lasa avo roa na telo eny no ny fampiasana groupe raha nambarany Tina Rasamanana tao anatin'ny valandresaka izay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety ho fampahafantarana ny fitsanganan'ny CGA na ny centre de gestion agréé izay fantoka amin'ny fampanarahan-dalàna andreo orinasa tsy miankina. Mikaela Andrianjaka sy tokony aina Randrianjatovo. Olana goavana ankoatra ny takaitra navelany valana retina COVID-19 no iaina ny orinasa tsy miankina sy ny orinasa industrialy no ny délestage izay maharitra ora enina hatramin'ny ora valo ka mampiditra fatiantoka ho an'ireo orinasa lehibe mampiasa piasa maro indrindra ho an'ireo tsy manana groupe électrogène hoy ny SIM. Dia ataoko hoe ny akabetsahan'ny orinasa aloha dia niverina namokatra zany ataontsika hoe eo amin'ny 8 na 900 eo niverina namokatra fa noho ny vita ny valana retina Covid dia niditra indray ny valana retina délestage amin'izao fotoana dia sahirana izahay rehefa misy antso avo ataony any amin'ny filohan'ny pirenena sy any amin'ny ministera voakasika zany satria amin'izao fotoana izao dia rehefa mipetraka ny délestage adiny enina na adiny valo dia mazava ho azy fa tsy tafarina ny orinasa satria tsy miasa tsony izy. Eo zany mila hitadiavana vahaolana aloha maika na tsy maharitra ary ahafahan'ny orinasa mihodina. Azo leferina ihany ny fandoavana faktura sy ny tarifa optima izay nampiarina ho an'ireo orinasa industrialy saingy ny fahatapahan-jiro no tena novan'izy ireo fanairana fanampiana amin'ny fitondram-panjakana hoy ny filohan'ny syndicat ny industrie malagasy. Moa zany ny optima business tarifa efa nifanarahana tamin'ny jirama sy ny fanjakana dia misy ihany koa ireo orinasa 7 azy nahazo tarifa préférentielle niainga tamin'ny optima business io. Iny aloha le ataontsika hoe fiakaran'le vidin'ny jirama mbola azon'le ferina ihany fa le aty amin'le délestage tena zavatra tena enjana be satria lasa miakatra avo roa na avo telo eny ny vidin'ny entana satria mampiasa groupe sy afaka mampiasa groupe ny tsy afaka mampiasa groupe dia tsy mamokatra nefa tsy maintsy mandoka raha mampiasa dia rehefa tonga zany ny masokarenan'ny entana dia lasa miakatra ambony be le izy dia eo indrindra ny mahatonga anay mitady manao ika makany mpitondra fanjakana hoe ampio zahay. No mariny SIM tao anatin'ny valandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany ihany koa fa mbola mananika ny 570 isanjaton'ny orinasa eto Madagasikara no tsy manara-dalàna na ao anatin'ilay antsoina hoe secteur informel amin'izao ka izay napetraka ny drafitra eo amin'ny fampidirana izany ho amin'ny ara-dalàna raha ny nambarany filohan'ny syndicat ny industrie eto Madagasikara. Ambony nefa ny tahan'ireo mpamorona orinasa saingy amin'ny alalan'ny CGA na ny centre de gestion agréé no ampiditra sy anoro lalana azy ireo hiditra amin'ny sehatra ny ara-dalàna raha ny nambarany io CGA io izay nampahafantarina androany ihany koa ny fitsanganany.
fa voatery tsy maintsy miroso amin'ny fandravana ny hetsika sy nahazona alalana ao amin'ny faritra Itolaniaro ny tompon'andraikitra raha nambara ny gouvernoura ny faritra Anosy omaly Itolakandro manoloana ny hetsika ireo mponina eny amin'ny orinasa QMM. Andray ny andraiky ny fanjakana ka niantso amin'ireo zaza mambehivavy ihany koa mba sy handray anjara amin'ny hetsika ny gouvernoura tao anatin'ny fanamarana izay nataony tany antoerana omaly. Sy nahazona alalana ny hetsika nataony ny fikambanana Lusud nanomboka ny 9 zona lasa teo ho ny gouvernoura ny faritra Anosy sady manembatsembana ny fifamoivoizan'ny olona sy ny entana. Isan'izany ireo sy ampiarina hafa toy ny lavanila sy langouste. Fanotohinana ny fankalazana ny fetim-pirenena izay tokony atao ampilaminana ity hetsika ity ka nahatonga ny fanapahan-kevitra nandravana ny sakana nanomboka tamin'ny 9 zona lasa teo saingy rehefa niamaro ireo mpanao fihetsiketsehana sy mitandro ny filaminana omaly dia nanapa-kevitra ny sitaka hoenty mandena ny mpitandro ny filaminana ka mba irosona ny mety mba isorohana ny mety hitranga ho ihany ny gouvernoura. Mariny ihany koa fa misy olona avy any ivelan'ny Tondaniaro mitondra fitaovam-piadiana manao sakana ao anatin'io hetsika io. Mety hisy fiantraikany amin'ny famatsiana herinaratra ao Tondaniaro ihany koa ny hetsika satria voatotoana ny fifamoivoizana ireo mpiasa mpikirakira ny centrale électrique. Ny antsony rehetra ifampidinika andatabatra boribory moa ny gouvernoura ny faritra Anosy. Fa notanterahana androany tao Antsoy ny fitoam-pivavahana fanaovam-beloma farany ny solombavambahoaka Remy na Idzo Jean milohany andevenana azy any Antanandava commune Andriamangira ny district an'Antsoy. Vahoaka maro ny tonga nanotrona an'izany fitoam-pivavahana izany ankoatran'ireo solombavambahoaka avy amin'ny faritany Mahajanga, Antsiranana, Ambanja, Bealanana, Port-Berger sy ireo district manodidina an'Antsoy. No marian'ny fianakaviana tao anatin'ny lahateny moa fa tsy nandefa ary tsy nahatonga solotena nanotrona ny fianakavian'ny solombavambahoaka Idzo Jean ny fiadidiana ny repoblika. Raha tsy ivona dia ndaosy ny fahafatesana tany amin'ny Nosy Maurice rehefa nisaby tena no ny aretina nahazo azy solombavambahoaka ity ny 12 jona 2024 lasa teo. Ho an'ny vaovao any La France any kosa indray tovolahy 17 taona nitondra fiara saingy tsy nijanona rehefa nosakanan'ny polisy tao Nanterre France no maty notifirin'ny polisy ny talata 17 jona lasa teo rehefa tsy nety nijanona nandritra ny fanakanan'ny polisy azy. Tonga ara-potoana ihany nitsabo niezaka nanavitra ny ainy saingy tsy tana intsony ny ainy tamin'ny fotoana io. Taoriana io anefa dia nitrotra ny vahoaka any an-toerana ka raikitra ny fifandonana teo amin'ny vahoaka sy mitandro ny filaminana. Nosamborana ary no tana naponja vozomaika kosa ilay polisy izay voalaza fa namonina afaty an'ity tovolahy ity. Taorian'ny fahafatesan'ilay tovolahy 17 taona izay nitondra fiara ka notifiriny polisy no ny fandavany tsy hijanona nanaraka io fisavanana ataon'ny polisy tao Nanterre andrefa ny Paris nidina an-dalambe naneo ny atezerany ireo mponina nanomboka ny talata lasa teo. Fandorana fiara be, trano-mpanjakana, toan'ny komisaria, sekoly fianarana, lapan'ny tanàna no nanehoany ireo mponina ny atezerany nandritra izay 2 andro nitrangany ny fahafatesana izay. Mahery ny 50 ny mpamonjy voana tsy maintsy nanatevin-daharana ary 20 ireo mpitandro filaminana maratra amin'ireo 2 arivo na hetsika nandritra ity tranga ity raha nitatry ny mpamonjy voana frantsay. Nanamafy moa ny mpisolo vava ny fianakavian'ity tovolahy maty notifirin'ny mpitandro filaminana ity fa nangataka ny ampiarana ny lalàna izy ireo. Mes clients souhaitent que la loi soit appliquée et que le policier soit mis en examen pour homicide volontaire, poursuivi. Ho an'ny androany, betsaka ireo vahoaka namaly ny antso ny fianakaviana tamin'ny diabe ho fahatsiarovana ity tovolahy maty ity tao Nanterre. Ny 17 jona lasa teo no niseho ity raharaha ity nosakanin'ny polisy Naela izay tovolahy 17 taona saingy tsy nijanona ka tao anatin'izany avy hatrany notifiriny polisy. Niezaka ihany ireo mpamonjy voana nisahana ny famonjena azy saingy tsy tana ny ainy tamin'izany. Io noho izany no nitarika ny atezerany mponina tao Nanterre io.
Sakenanio hevitra momba io fioaram-pefina nataon'ny mpitandro filaminan'io avokoa moa ireo olo malaza tao Frantsa toy ilay mpilalao baolina frantsay malaza Kylian Mbappé izay nilaza tamin'ny compte Twitterany fa j'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Izany hoe marary amin'ny Frantsa aho manoloana ny fisehoan-javatra tsy azo leferina ary nitondrany fampiononana ho an'ny fianakaviany Inaela ihany koa. Inaela izay mpanatra entana ny asany ao Frantsa ankilasin'ny ampahan'ireo mpiara-miombona antoka aminy ho tafiditra ao anatin'ny fanikiliana ara-pirazanana na ny rasisma no niseho tamin'izany. Hiditra amin'ny bezidoka kosa rizika. Ho tanterahana ny enina sy ny fito jolay ho avy izao ao amin'ny Novotel Larbi ny andiany fahavalo amin'ny salon de la RSE et des initiatives pour le développement. Fifanankalozana traikefa maro no atao mandritra ny hetsika io satria ireo orinasa no antsoina anatrika an'izany indrindra ireo misehatra amin'ny tontolo iainana. Maimaim-pona moa ny fidirana amin'izany ho an'ireo rehetra liana amin'ny fampiroboroboana ny tontolo iainana. Ny fanatsarana ny sehatry ny tontolo iainana izay kendrena ireo orinasa lehibe no entina ao anatin'ny salon RSE et des initiatives pour le développement. Fifanankalozan-kevitra sy fizarana traikefa no hita amin'izany. Ny salon moa zany efa 8e édition izay tsy tapaka zany izy io nanomboka tamin'ny 2016 dia niveriberina foana isan-taona satria tsapa fa tena ilaina zany ilain'ny entreprise ilain'ny mpiara-mombona antoka ihany koa no mampirisika ny orinasa zany hiatsehatra ao anatin'izay RSE izay ina moa ny antony efa niresahany namana teo ihany raha responsable kokoa zany ny entreprise na eo amin'ny toeram-piasany na aty amin'ny tontolo iainana dia miaraka miroborobo zany ny rehetrarehetra ao anatin'izay zay zany no tena tanjona hoe mba tsy ho raisin'ny entreprise ohatrany hoe contrainte le RSE fa tena hoe zavatra hoentina ampiroborobo an'le orinasa sady mampiroborobo ny mpiarabelona no mamana tsara ihany koa ny tontolo iainana dia noho izay antony izay zany tohizana foana zany io etsika io zao no tsika miditra 8e édition dia mieritreritra ihany koa izay fa mbola ho isy 9e édition dia ao anatin'ny zao édition resahantsika zao moa zany misy fotoanandoha mihitsy iarahana amin'ireo partenaire hoe inandray ny zavatra hoentintsika amin'ny taona manarina mba maliny tena filana sy ny mety hoe outil moa zany na hoe mety hoe inandray ny tena sujet tokony hoe hoentina ho aroso ho amin'ny orinasa mba ahafahantsika manatratra an'izay tanjona izay hoe mba handray andraikitra zany ny orinasa na amin'ny resaka maha-olombelona io na amin'ny mahakasika ny tontolo iainana. Ny enina sy fito jolay no anatanterahana ny salon RSE et IDD ao amin'ny Novotel Larbi. Ary natao maimaim-pona mihitsy moa zany ny hetsika rehetrarehetra mba ahafahany tsirairay misitraka n'izay zavatra rehetrarehetra ho aroso mandritra ny roa andro. Ny andiany fahavalo ny salon RSE moa dia ho ataontsika ao amin'ny Novotel Larbi ny fahaenina sy fahafito ny volana jolay ho avy izao. Lohahevitra amin'ity andiany fahavalo amin'ny salon RSE et des initiatives pour le développement ity ny hoe secteur privé, biodiversité, opportunité ou menace. Azady nona ihany koa fa misy sabotsy voalohany volana jolay ho avy izao ny fotoana ho an'ny fitsirihana ireo toerana afaka ahazoana tany miaraka amin'ny ikorana IMO izay ho tanterahana ny sabotsina mehana eo amin'ny station Jovena sabotsina mehana ny fotoana iarahana miainga ho an'ny fitsirihana izay tanterahana io. Tolotra vaovao be ity karakarain'ny ikorana IMO ity sady afaka mividy tany ianao ary eo ampelatanan'izy ireo avokoa ny fikarakarana ny taratasy tany sy ny fombafomba rehetra ahazoana tany eny sabotsina mehana ho fanamorana ny fahazoana tany ho an'ny olona manana fikasana hividy tany moa no tena tanjona amin'izany. Tsy sahirana hivezivezy ho an'ny fikarakarana ny taratasy tany ireo rehetra izay mividy tany miaraka amin'ny ikorana IMO avy hatrany mantsy dia efa vonona avokoa izany amin'ny fiarahana amin'ity fitoerana iray ity. Ho an'ny fiarahana ny iray jolay ho avy izao hitodika kelany sabotsina mehana ny ikorana IMO maro ireo tany azo tsidihana ary fandriana dia izao izay iarahana amin'ity fitoerana ity. Araka ny efa fantatsika dia karakara vizitina tany izay ny 1er juillet ho avy izao ety sabotsina mehana no hitondrany anareo. Misy ny tolotra remise 5 à 10% ho an'ireo mpanjifa folo voalohany manjifa ato aminay mandritra izay vizity karakarainay izay. Ho antsika rehetra izay liana amin'izany vizity izany hitsidika ny tany etetsika dia eo amin'ny Jovena sabotsina mehana ny fotoana amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Ny tapany hariva kosa dia mitohy ho tohiza
fotoantsika eny malaza pitatafika ny vizity ny fitsidiana tany ka ho antsika izay lina amin'izany vizity karakaraina izany dia eo amin'ny centilo anosy zato indray ny fotoanantsika ny tapany arivo amin'ny 2 ora sasany andeha azo ny toerana eny malaza ny pitatafika isika iaraka anateraka izany vizity izany. Amin'ny 7 ora maraina ny fotoana iangan'ny fiara iraisana iazo ny sabotsy namehana ho an'ireo izay vonona hitsidika ireo tany azo jifaina avy hatrany miaraka amin'ny ikorana ireo. Ho anareo rehetra izay mila fanazavana fanampiny dia afaka ataonareo ny manatona any mivantana ao amin'ny biraonay eo amin'ny centre commercial Santilo Anosat premier étage ikorana immobilier na afaka ataonareo ihany koa ny miantso ny laharana izay voasoratra eo ambany. Mbola marobe ireo tany azo jifaina ao amin'ny fitoerana io izay manana ny foibe tsy amin'ny immeuble Santilo Anosato. Fa ho amin'ny ity alina ity ihany koa dia manambahiny isika i Pascal Vazagasy no vahintsika miarahana. Okay, hi everyone, this is Pascal Vazagasy. Today I'm going to share something very important for you, so stay at the end until the end of this video. So, io pala indrindra ny amin'ny ataoko hoe ny fampiofana sy ny fampianarana teny anglisitsika ho an'izay indrindra ina moa le hoe ici Pascal Vazagasy. Okay, so ici na American English Camp de toerana fianarana miteny anglisy. Amma hoe ivitoerana fianarana miteny anglisy zay de izahay aloha zany de mifantoka bebe kokoa amin'ny fampianarana ny olona miteny sy mampiakatra ny compréhension. Misy niveau anankitelo amin'izay ici Madagasikara zay ary anisan'ny karako androany moa zany de misy vaovao be ao aminay misy ny karazana koro vitsivitsy ao aminay raha karazana koro roa ihany nalalana anay taloha de am'izao zany misy ny koro journalier, misy ny koro spécial samedi, misy ny koro en ligne natao anareo any amin'ny faritra sy anareo any ampitan-dranomasina ary misy ihany koa ny koro particulier afaka mandeha irery sy afaka mandeha en groupe. De amin'ny akapobeany ho an'ny koro journalier le makany ampianarana na le spécial samedi rehefa 13 taona miakatra nareo de afaka tonga mianatra ao amin'ny ici Madagasikara. Mazay indrindra malahoana ny ataoko hoe ny fiantraikany teny anglisy eo amin'ny fiainan'ny olona. Am'izao moa zany de tena hitantsika ry vahoaka malagasy hoe tena tendance be mihitsy lasa fironana ny fianarana miteny anglisy satria nahoana ny akamaroany opportunité afaka miteny za hoe ny 5 isanjato ny opportunité tompoko de mitady fahaizana miteny anglisy. Miteny anao atokantrano io za tsy mampaninona ny position na ny asa misy anao androany andeha ataontsika hoe sécurité anao amin'ny orinasa fa vokatra le fahaizanao miteny anglisy afaka miafara amina directeur anao na ianao ny lasa représentant an'ny orinasa amin'ny raisam-pirenena satria nahoana mahay miteny anglisy ianao ka ny teny anglisy tompoko tsy natao fotsiny hoe ianarana fa natao apiakatra aminao amina niveau de vie ambonimbony kokoa. Zay mahatonga ny ici Madagasikara zany eto manome an'le vahaolana hoe izahay tena afaka mampahay anao miteny an'le teny anglisy sy mampiakatra ny compréhension anao ka afaka izy tena fiantraikany tena hoe azo tsapahitanany eo amin'ny fiainanao zany le fahaizanao miteny anglisy. De za zany miteny antsika ao tokantrano hoe ny volanao tompoko de aro-tsay am'izany hoe fianarana teny anglisy zany satria nahoana investissement zany na hoe petrabola azahoana tombony. Raha mametraka ny volanao anatin'le fianarana teny anglisy zany ianao tsy dépense zay tsy mitovy amin'le vidy pizza sy tacos fa tena hoe andraisanao tombony satria andeha ataontsika fotsiny hoe ikarama zany ianao rehefa aveo amina orinasa international de tsy voavidin'le volana rotsaka ao tao amin'ny école mihitsy ny vola ho azonao rehefa aveo satria isambolana tsy mijanona na ho par heure na par semaine ianao andray tombony avy amin'le fahaizanao miteny anglisy. Zany hoe zany tena impacta sy fiantraikany ngeza be mihitsy amin'ny fahaizan'ny olona miteny anglisy. Eto moa ianao anazava misimisy kokoa hoe inona ny mahatsara sy inona ny tombotsoany ici satria azadino fa betsaka ny ataoko hoe université na ataoko hoe ivitoerana fotsiny tsotro zao manome fampiofanana ny teny anglisy fa maninona ny olona ny tokony hoe isafidy ianareo. Okay, fa maninona ny hoe ici why ici Madagascar why should you learn at American English Camp? Tokony hianatra ao aminay ianao satria voalohany aloha zany American English Camp zany de fantadaza hoe spécialiste amin'ny fampitenenana olona miteny anglisy sy mampiakatra ny compréhension.
zahay zany tsy rehefa mianatra ao aminay anao dia le mpanao tsenjery fa tena afaka miresaka indépendamment maleo tena anao amin'ny fitenenana sy amin'ny resaka compréhension. Anisan'ny mampiavaka anay manaraka tompoko dia ny isan'ny mpianatra ao an-dakilasy ary za eto tena samy teny hoe vazagasy no école voalohany samy teny hoe ny anay voafetra ho 5 ihany. Za zany eto tsy miteny fotsiny hoe voafetra nisy ao aminay fa tena sako miteny eto hoe ny anay 5 isaky ny salle de classe satria nahoana ry ray aman-dreny io so anao te haiteny anglisy zava-dehibe aminay ny fahaizanao ka na dia azo atao hoe risque ho an'ny business ary zay zava-dehibe no avinao dia limitenay ho 5 ihany ao anatin'ny klasy. Anisan'ny mampiavaka anay koa dia le fanananay ny lakle an'ny vavahadin'ny saina. Ok, ary ihany koa fampiasana an'le intelligence naturelle ny cerveau. Fomba fiteniko matetika moa hoe mahay miteny gasy hoe ianao raha eny ny valiny dia zao afaka ny mahay miteny anglisy ianao satria grave io saina io ary aty aminay le lakle manokatra an'io tena hoe afahanao mahay miteny anglisy sy micomprendre tena hoe like Americans or like whatever you want to be. Zany tena hoe anisan'ny mampiavaka anay ary anisan'ny mampiavaka anay farany dia ny kalitao nitondra boky vitsivitsy moa reto ny niveau ato amin'ny American English Camp. Anisan'ny mampiavaka anay satria nahoana tena hoe ny kalitao na ny boky na ny ino izy ty ny any an-dakilasy na surtout les services les qualités les kalitao atolotray ny valeur an'ireo zany tena hoe tsara dia tsara. Tsy le boky ihany fa tena hoe ny kalitao ny fampianarana ny kalitao ny fotodrafitrasa ary indrindraindrindra le tena fahaizanay mampiteny anao maro ny efa afa-po niaraka tamin'izany American English Camp zany ary tena hoe tongava fa tsy ho any anenanao tsy maintsy mahay anao miaraka aminay. Etsika marana anazy ary ny toerana misy anareo indrindraindrindra ihany koa fa ny ataoko ny rentrée manaraka. Ok, ny toerana misy anay moa dia Eny Soraka en face ny Lac Zablou. Eto amin'ny fahitalavitra eto misy ny page Facebook-nay sy ny numéro téléphone azonao atao mitsidika ny page dia mandefa ny numéro téléphone anao raha tsy manana crédit ianao dia atsonay omena fanampazavana makasika an'le cours rehetrarehetra sy atoronay lalana. Ny rentrée manaraka tompoko dia amin'ny 10 juillet ho avy zao dia vonjivonjy eo ny toerana fa voafetra 10 juillet ho avy zao ho an'ny cours journalier ho an'ny spécial samedi kosa dia ny 15 juillet ho avy zao ho an'ny cours en ligne sy ny cours particulier afaka mifampiresaka aminay ianao dia alamina makasika an'izay satria tsisy rentrée reo ka ety ampamarana dia miteny zao hoe you guys need to learn English because it is very important and inevitable for your future. Ka zay ny fanetanako teto tongava mianatra teny anglisy fa tsy maintsy mahomby ianao ary fa manana noavinao sy le opportunité tianao azo ny fianarana teny anglisy. American English Camp is the solution for you. Thank you everyone from Pascal Vazagasi and American English Camp. Ankasitrany ianao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao. Sara tompoko. Nandritra ny 10 taona izay nandraisana mbadivy anjara ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nanome lanja ny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo mpiara-miasa sy ny mpiara-miombina antoka malagasy maro. Mbola faly mankalaza ny fety ny fahaleovantena miaraka aminareo hatrany izahay. Ambadivy dia miarahaba ny malagasy rehetra tratriny Saramanitra. Fifankatiavana fandefasam-bola avy any an-dafy makaty Madagasikara amin'ny alalan'ny Western Union, TapTap Send, Ria, Orange Money Europe, Orange Money, miaina ny sakana azo antoka kokoa. Tapitretany keo tongo lasy tongo vavy ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahako feny ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mametrika ny veloma mandrapitafy ho amin'ny rampiso ato anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany mandrapitafy tongo lasy tongo vavy.
Real News natolotry. Saint-Gilbert Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si tsy fao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao ny vao shampoing amin'ny endriny vaovao. Napini vaovao be vaolinina poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola io foana ilay vaolinina mahazatra antsika. toy ihany koa Mousli, Makingeri. Am vidiny 20 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, be vitamine sy otrikaina natural. Mousli! Ary Azo antoka foana fa atsirona andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérateur. Ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur.